Ny lalam-pifidianantsika misy eto Madagasikara dia tsy mandray lanjany ny vato fotsy anatina fanisambato fa dia apetraka miaraka amina vato maty. Raha jerentsika tsara ny tantarana firenena efa mandroso, ohatra fotsiny hoe la Frantsa ny raisiko satria io ny firenena akaiky Madagasikara indrindra, dia tamin'ny taona 2014 ny Frantsay vao nametraka ny lalàna mikasika ny vato fotsy. Raha talohan'izay izy dia efa nametraka ny lalàna tsy lany président mihitsy nga François Hollande. Zay zany ny dikany hoe tokony hanan-danja amin'izay manomboka izao ny vato fotsy satria safidim-bahoaka io vato fotsy io. Ny hetsika ataonay dia hetsika olom-pirenena voalohany indrindra satria mahatsapa tena fa misy zavatra tsy mety ny fifidianana natao hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy mety intsony io fikarakarana fifidianana maika io satria miteraka zavatra maro izay tsy ho tanisaitsika. Anisan'izany ny atao hoe crise post-électorale. Anatina fampelezan-kevitra fidinina faharoa izao, candidat roa manao fampelezan-kevitra, itsika izao no fahatelo manao ny fampelezan-kevitra. Izahay tsy mitarika ny olona tsy hifidy fa au contraire an'izay miantso an'ireo le 700 isan-jato tsy nifidy tamin'ny fidinana voalohany hifidy amin'ny fidinana faharoa, ary miantso an'ireo malagasy tsy manan-tsafidy anao vato fotsy amin'ny 19 décembre ho avy izao. Ao aorianan'izay dia mbola mitony hetsika. Letsika moa dia hetsika fanairana. Izahay dia contre ny fidinan-dalambe, izahay dia contre ny crise constitutionnelle, izahay dia contre ny fanakorotanana, fa kosa anatina processus démocratique nanaovantsika azy dia ny expression par la voix vote blanc. Arinan'ny 19 décembre zany dia anao volavolan-dalàna izahay ho ampidiry ny anivon'ny antenne miera-pirenena mba hivoahany lalàna ife ny vato fotsy ary lalàna izay andidy hoe ny vato fotsy dia kotiana manokana rehefa misy fifidianana. Ny dikan'izay zany tsy afangaro tsony miaraka amin'ny vato maty satria safidy io vato fotsy io. Namana moa tefa samy namelabelatra daholo hoe inona ny antony. Ny antony voalohany dia ny fahatsapanay fa nisy lesoka be ny fifidianana. Tsy tamin'ity taona ity rery fa hatramin'izay nisy lesoka foana ny fifidianana io. Raha tsy teny fotsiny tsika ny nisy mpifidianana, raha tsy teny fotsiny tsika ny fikarakarany sy ny talohan'ny fifidianana. Vao hofakomaly zao dia efa niteny sy ny hoe mbola misy karatra 600 000 eo mbola tsy voazara. Andrekaka eo herinandro alohan'ny fifidianana deuxième tour mbola misy 600 000 électeurs mbola tsy nahazo ny karatra. Fa dia andaontsika hiroso amin'ny fifidianana, engany mba ilamina soma tsara io fifidianana io, ary miantso izahay eto naiza misy atsika. Raha tsy nifidy ianao tamin'ny premier tour andao hifidy. Raha efa mifidy ianao premier tour ka tsy safidinao intsony ny deuxième tour, mila mifidy ianao satria sady zoanao zay no adidinao no mifidy. Fa andao andatsaka vato fotsy. Izay dimy rahalamy anankireto natao hoe mpandrindra. Tsy pitarika izahay fa mpandrindra satria fikambanana maromaro no nivondrona anatin'le mouvement des citoyens vote blanc. Misy ny olom-pirenena tsotra ohatran'ny fanomezana ohatran'any, misy ny fampitarika politika ohatran'ny faniry, olom-pirenena tsotra Dr Adrien Iadamo efa manana ny tokony. Io zany be da be io fa ny hitanareo fotsiny Esberg. Le Esberg io nefa hitondra fanovana eo amin'ny système électoral eto Madagasikara. Ny fanirinay dia tsotra mba tsy hiteraka crise intsony ny fifidianana manaraka manomboka izao eto Madagasikara voalohany, faharoa manaraka an'izay mba tsy hijabahany iza intsony ny fifidianana eto Madagasikara satria itsika dia mahaleo tena
afaka mahaleo tenitsika amin'ny resaka famatsim-bola ny fividianana tompoko. Jereo fotsiny subvention dirama 255 milliards. zay io subvention nefa ny fikarakarana ny fividianana 600 milliards FMG. Dikan'izay manana tsara capacité financière Madagascar. Langa be zany tsy manamboly tsika anaovana fividianana. Fa mba ahafahan'ny communauté internationale mijabaka manao ingérence eto amintsika dia mody atao hoe tsy manamboly amin'ny malagasy. Jereo fotsiny ny fananan'ny fanjakana malagasy. Reo tombila be da be reo. Marina hoe soraboly io, misy teny hoe soraboly io troso non. Voly io aminay manamboly tsika zany. Dikan'izay manomboka zao tokony karakara amin'izay tsika hoe tsika no mikarakara ny fividianana. Manana administrateur civil icuisany Madagascar, manana informaticien malagasy icuisany Madagascar, ary manana mpitsara mahay Madagascar. Fa tena manaraka an'izay dia io senior io fany io senior reo tompoko nanomboka folo sy roa arivo fany io satria hiteraka olana foana. Nareo enina amby telopolo mianada mianaka ny latsaka tamin'ny premier tour ary dia efa nanaiky hoe tsy mety tsony le fividianana, tsy mety tsony senior. Vita io fividianana 19 décembre io iverina indray zay hitabataba hoe non tsy mety tsony io. Ny zanaka rehetrarehetra nge afaka 5 taona zany efa ifidy, ny zanareo koa efa ifidy. Dia mbola iaina zao tebotebo zao foana ve satria tebotebo ny olona rehefa ifidy itebotebo iso dia ifidy eo izy dia isy gafy isanao zao izy zao satria créena foana le climat de tension, climat de crise anatina fividianana. Hitritsika rehefa avy eo amin'ny fividianana solombavam-bahoaka, fividianana ben'ny tanàna engany mba ho tafapetraka alohan'izay le volavolan-dalàna mba hiova amin'izay le système électoral. Raha hoe ilaina ary dia aza mbola asiana fividianana zany aloha ny fandaonontsika anao refonty io code électoral io sy ny système tsika zay vao miditra ny fividianana manaraka. Nanahoana tamin'le fiodinana voalohany tafita ihany ve nefa le afatra nataonareo? 8% 8%. Izahay tsy nietsika tsy nampiseho hoe izay ao ambadika eo amin'le vato fotsy fa hoe alefaso aloha ny fiodinana voalohany dia namana rehetrarehetra teto Antananarivo tany amin'ny faritra dia samy nanentana ny faritra misy azy avy. Io 8% io anatina premier tour ataovy ny calcul fa 8% zany izahay mifatelo. Raha hoe force électorale izay mifatelo na fa efatra. Amin'ity zany ny tanjonay dia mihoatry ny 5.000 isan-jato. 5.000 isan-jato io minimum io ary averiko tsara fa le mouvement tsy zany leader na ifanomezana na i Adrien na Ifaniry non, samy leader adaolony any amin'ny faritra tompoko ary zay le mouvement des citoyens azy.